anjarantsika miredona ary izay anjarantsika anio dia ny teny eo ambony hoe vita. Ray masina ho manamasinana ay amin'ny fahamarinana, fanotenao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Vita. Izay no anjarantsika ho velabelarina amin'izao. Ny sekolalahady sy ny tsokoto no tompon'ny fotoana, ny fandaminana ny fotoana. Ary rehefa miresaka ny amin'ny sekolalahady dia mampahatsiaro ny kilalao fanaonay fahazaza rehefa manao kiafinafina. Dia rehefa miafina, rehefa manao kiafinafina ny ankizy, dia ilay miafina no ilay mpitady manontany hoe vita ve, vita ve. Ary rehefa miteny iniafina hoe vita, dia mikatroka amin'izay ny mpitady mitady ilay miteny hoe vita. Vita, teny tokana, kanefa lasa fehezan-teny izay voalaza anjarantsika eto. Ary indroa ihany no misy teny tahaka izany ao amin'ny baibolitsika, izay ho resahantsika rehefa avy eo dia ny iverenany ity teny hoe vita ity. Ka sady teny tokana izy ity, kanefa toa fehezan-teny mafy miafina ao anatiny ao. Ho an'ny mpanao gramera malagasy, miafina ao anatiny ao ny enti-milaza sy ny lazaina amin'ny teny tokana hoe vita. Rehefa dinihana ny teny grika fototra, nakana ny teny, na jerena ny teny frantsay, na jerena ny teny anglisy, dia samy tsy nanana io teny tokana io, fa nampikambana teny roa farafahakeliny. Izay vao nahazo ny hevitry ny teny hoe vita. Fa amin'ny teny malagasy kosa dia teny iray ihany no nitenenin'i Jesosy vita. Teny mialohan'ny farany nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ity teny ity, raha araka ny efa nanazavany mpitoriteny voalohany amin'ireo teny 7 nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Raha ny teny hoe vita, na ny hoe vitany, vitako, raha ny baiboly malagasy no vakiana, dia 500 izany no hita ao amin'ny baiboly malagasy. Kanefa tsy hevitra tokana no lazainy na dia vita io teny io aza no ampiasainy. Fa indraindray dia milaza ny fiafaran'izay zavatra natao no ambarany teny hoe vita. Ary amin'izany dia ny fahataperan'ny asa no tiana hasongadina indrindra. Ary hita izany ny ampiasan'ny filazantsara azy. Ohatra, Matio sy Lioka dia mampiasa ny teny miverimberina io teny io, ka milaza ny asa nataon'i Jesosy hoe rehefa vitan'i Jesosy izany. Hita izany teny izany ao amin'ny Matio dia misy inefatra farafahakeliny ao amin'ny toko 7:7-20, ny toko 1:1-2, ny toko 7:17-17, ny toko 7:1-1, toko 4:9-1. Lazain'ny Lioka koa izany, indroa no milaza izany Lioka, amin'ny ilazany hoe rehefa vitan'i Jesosy izany zavatra izany, rehefa nahavita izany zavatra izany Jesosy. Ao amin'ny Lioka toko 7:1, ny Lioka toko 2:7-30. Amin'ny lafiny ray koa nefa dia anehoana fahalavorariana sy fahatateran'izay natao ity teny ity. Misy vitsivitsy ny teny azo anehoana izany, kanefa izay tsipina sy atsongadina eto dia ny amin'ny fanombohan'ny baiboly sy ny fahataperana.
io no resana amin'ny voalohany vao manokatra ny baiboly isika dia hita ao amin'ny Genesis 2:2 izao ny voasoratra ao, dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Io no isehoan'ny teny hoe vita voalohany, dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ity hevitra eto ity dia maneho fa mifarana ny asa nataon'Andriamanitra, kanefa tsy izany ihany fa mifarana sady tanteraka no lavorary ka tonga amin'izay nikendren'Andriamanitra azy izay nataony. Ka dia lazain'ny baiboly ao amin'ny Genesis 2:2 hoe ary dia vita ny lanitra sy ny tany. Ka ilazany amehezany azy indray hoe ary indro tsara indrindra izany. Miverina indray ity teny hoe vita ity ary amin'ny Apokalipsy 4:9, Apokalipsy 4:9 ny 17. Tamin'izay fotoana izay dia nisy feo avy teo amin'ny tempoly nanao hoe vita. Nisy feo avy amin'ny tempoly nanao hoe vita. Ka ity fisehoana ity dia izay ambarany Apokalipsy 1:20 hoe tanteraka ireo. Tanteraka ireo. Izany hoe nisy feo avy ao amin'ny tempoly nanambara ny asan'Andriamanitra izay nanirahany ny zanany ka tanteraka izany asa izany. Tsy iza izany milaza sy natanteraka izany asa izany fa ny ambarany eo Apokalipsy 1:20 io hoe izaho no alfa sy omega, manambara ny amin'ny Jesosy izany zavatra izany. Raha jerena ary izany dia inona no ambaran'ity teny izay anjarantsika eto androany ity? Inona no aseho ny tenin'Andriamanitra eto ka tiana holazaina amintsika? Mba azahoantsika mamantatra izany dia andeha ho jerentsika ny teny sasany nampiasaina izao teny izao ao amin'ny baibolitsika. Ho jerentsika kely satria fampianarana no voasoratra eto dia mijery soratra masina zany isika. Dia jerentsika kely izay ambaran'ny Exodus 1:13 ny Exodus 1:13 izao ny voasoratra ao. Fa rehefa vita ny teny nataon'i Jehova tamin'ny Mosesy dia nanome azy vato fisaka 2 izy. Vita ny teny nataon'i Jehova, nisy resaka nataon'i Jehova tamin'ny Mosesy, izany hoe ny hafatrafatra nataon'i Jehova tamin'ny Mosesy ny amin'izay hitondrana ny zanak'Israely sy ny fanehoan'Andriamanitra ny fitiavana ny zanak'Israely ka hanaovan'i Jehova fanekena amin'Israely. Rehefa vita izany teny izany dia nanome azy ny vato fisaka 2 Jehova. Eto dia ny fiafaran'ny teny Jehova no lazaina ao amin'ity teny ity. Tanteraka ny zavatra nasain'i Jehova ataon'i Mosesy ary nasiany soratra ho toy ny tombo-kase izany amin'ny anomezany azy ny vato fisaka 2. Lazain'i Isaia 40, ny Isaia 40 dia ny 2, lazain'i Isaia 40 dia ny 2 hoe hoy izy mitoria teny soa mahafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny. Lazain'i Isaia 40 fa vita ny adiny Israely ary eto dia fampiononana ny Israely fa vita ny adiny. Izany hoe tapitra ny fepitoam-panompoan'i Israely ka nanompoany andriamanikafa sy ny toerany tao amin'ny fahababoana. Hoy Jesosy eto amin'ny anjarantsika vita. Vita. Henemana mialoha ity fotoana ity, izany hoe tamin'ny alahady lasa teo, izay alahady ny sapandrofia,
dia tsaroantsika tsara fa nisy orakoraka sy fifaliana lehibe avy eny amin'ny tendrombohitra ao Aliva midina makany Jerosalema, ary nisy vahoaka marobe niantsoantso mafy tamin'izay fotoana izay ka nilaza hoe hosana hosana ho an'ny zanaky Davida. Fa tamin'izany nisy nampangina ka nilaza hoe lazao ny mpianatra ao fa miantsoantso mafy. Dia hoy Jesosy, raha ireo no mangina dia ahoana? Ny vato miantsoantso. Tonga amin'ny fotoana farany ve izao izay enehoana ny hira ka ampanaovin'Andriamanitra ray ny zanany, ary izay ny fanontaniana nipetraka tamin'iny alahady ny sapadrifia iny. Tonga ve ny fotoana farany? Nieritreritra ny vahoaka, nieritreritra izay nanatrika teo fa tonga ny fotoana farany handray ny fanjakana amin'izay ilay zanak'Andriamanitra, ilay zanaky Davida, ilay nitondra fahagagana, ilay nanangana ny maty, ilay nampahiratra ny jamba, ilay nanasitrana ny marary, ilay nanadio ny boka, ilay nitory ny fandefasana ho an'ny mpifatotra, ka ilay nigagany maro ka nilazany hoe manahoana re izao fampianarana izao, fa fampianarana misy fahefana izao. Lazainy Marka fa ilay zana-boriky izay nitondra an' Jesosy avy any amin'ny atapon'ny tendrombohitra ao Aliva hidina makany Jerosalema, dia zana-boriky tsy mbola nitaingenan'olona. Tena zana-boriky mbola malemy, tena zana-boriky mbola tsy afaka manao izany asa izany na dia efa nitondra zioka aza. Lehilahy matanjaka Jesosy, ka ngamba tsy ahazaka azy ity boriky ity, fa tazana mihitsy ny fikivilavilan'ny ray zana-boriky mitondra ny tompo nidina ho an'ny Jerosalema. Endre zato mety ho fahasorenan'ity zana-boriky ity mahita ny olona maro izay mifanety eny an-dalana ka mbola mandrebireby azy amin'ny famelarana ratsakazo sy lamba eny an-dalana, ka mila tsy ahafahany mamindra akory. Sahirana dia sahirana ilay zana-boriky. Fa amin'ity androany ity, amin'izao fotoana anjarantsika izao, dia tsy zana-boriky midina makany Jerosalema intsony no hita, fa ilay zanak'Andriamanitra izay netin'ilay zana-boriky no indro miakatra ho any Golgota. Izy no mikobilabila eny an-dalana, arahany reto vehivavy maromaro miaraka amin'ny Maria reniny. Tsy zana-boriky sy ny zanany, tsy ilay boriky sy ny zanany intsony, fa Maria sy Jesosy. Dia ilay Maria nitenenana hoe na dia ny fonao aza dia ho tsatohana sabatra mba haseho ny hevitry ny fo maro. Jesosy no indro mizorotra makany Golgota miaka-piakarana. Endre ny fahitana azy, Jesosy milanja ny azo fijaliana, izato tolokony reto vehivavy manaraka azy ka nitenenany hoe aza mitomany ahy, fa mitomania ny tenanareo sy ny zanakareo. Ka hoy ny hirantsika ao amin'ny 120 izay amin'ny 2:2 hoe na foindray irery tao ny laozakavana handraisana anaindray ho zanakiny ray. Ny fampijaliana
sy ny kapoka tsy misy antra nampanaovy ny Pilato azy, nampanaovy ny Pilato ny miaramilany, nampilanjana ny hazo fijaliana. Ny fanomboana azy teo ikarandoha, ny latsatsy ny Yesu natao handratrana ny fony, ka nitenena ny maro azy hoe: ry lahy mandramay mandrava ny tempoly ao anatiny ateloana, vonjeo ny tenanao. Sy nahatapitra ny ainy mpamonjy izany rehetrarehetra izany. Lazay ny mpampianatra tamin'ny alina ny endrim-pampijaliana natao tamin'i Jesosy, mafy dia mafy izany, ary tsy misy ain'olombelona mahazaka izany fampijaliana natao tamin'i Jesosy izany, fa lazay ny soratra masina fa nampaharetina ny ainy mba haseho ny hevitry ny fo maro. Fa hoy Jesosy: tsy misy manaisitra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko avy tamin'ndraiko. Ka na dia nokapohana 70 aza Jesosy, natao torotoro tahaka ny hena nototoan'ny mpitotohena eny an-tsena ny nofony, kanefa tsy afaka tamin'izany ny ainy. Tsy misy afaka manala ny ainy aminy afa-tsy ny tenany ihany. Eto indrindra no aharihary ny hevitra izay lazain'i Jesosy amin'ny teny hoe vita, izany hoe tanteraka sy lavorary, izay nanoloran'Andriamanitra ray azy ho mpamonjy izao tontolo izao, tanteraka izay nanoratana azy ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany, araka izay efa novakitsika tamin'ny Isaia teo, fa natao tsinotsinona sy nolaviny olo izy, nokapohana izy, ary ny tarehiny dia tahaka izay tsy tian'olo kojerena. Tanteraka ny nanoratana azy. Efa nanao izay azony natao Satana hatramin'ny nanaovana batisan'i Jesosy, ka nilazany hoe: mandoalia eto anatrehako ianao miakofa eto anatrehako, fa omeko anao izao tontolo izao. Sia, ny zanak'olona hoy Jesosy dia tsy maintsy mizotra araka izay nanoratana azy. Vita, hoy Jesosy. Vita ny famonjena izao tontolo izao, ka harihary ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Tanteraka eto izay lazain'ny Jaona 2:9 manao hoe: fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana, fanomezana hanasitrana ny marary, fanomezana nanadiovana ny boka, fanomezana nanokisana ny noana, fanomezana ho filazantsara ho an'ny malahelo. Vita, vita hoy Jesosy. Vita fa tsy maintsy amin'ny sandratra amin'ny voninahiny ilay mpanjakany Jiosy dia ilay nitaraina ny vahoaka tamin'ny fidinana ny tendrombohitra Oliva hoe: vonjeo izahay ry zanaky Davida ô. Tsy azo ny vahoaka mihitsy izay ahatongavan'i Jesosy, fa nivadika omboiomboy izany, kanefa tena vita ny famonjena. Tena izay nolazain'ny olona nihataka famonjena nataony no tanterahan'i Jesosy amin'ny fidinany sy ny hiakarany ho an'ny Golgota. Vita, ilay fahitana nolazain'ny Jaona mpanao batisa, ka nitenenany tamin'ny mpianany hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay mitondra ny fahotany izao tontolo izao. Tanteraka eto izany fitondrana izany,
tsy tahaka ilay zanak'ondry ny Paska izay novonoina sy nohanina tany Egipta nefa, ary tsy tahaka ilay zanak'ondry izay nisola ny saka raha natery ny Abrahama natao fanatitra tao amin'ny tendrombohitra izy. Fa ilay zanak'ondrin'Andriamanitra mahaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Vita izay nolazain'ny mpaminany araka ny tenenitsika Isaia 7:15 teo, fa izy no nitondra ny fahoriantsika. Te hihira ny hira anankiray atsiarovako izany fahavitana izany aho. Ny tompoko sy Andriamanitro ray mahery no tonga hamonjy ny fo sy fanahiko, ka nanetry tena hijaly solony otako, ary novono ny anao no ny amiko. Ny aritra mafy hoa ny Getsemane, falalan-kizoranako ny tao Kalvary, ny otako ihany ny tena ny otako no natonga na hijaly aty trampo. Vita, maty toy ny olona izy, nandray ny tsy fahatanterahantsika ao amin'ny tenany izy, ary ty no mafy indrindra tamin'ny tompo. Kanefa maty izy, fa tonga nanamasina ny fasany mino ho toeram-pialan-tsasatra hiadanany miandry ny tompo. Ry havana, vita ny famonjena anao, vita avotra isika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ry zanaka, ary fanahy masina zay aza hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano. Fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.